sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ran'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Misy zazateraka ao atsika ka zazalahy no nomenantsika, napetraka eo antsorony ny fanjakana ary hantsona hoe mpitondra ilay hafatra lehibe izy. Nalaigny tao amin'ny bokin'i Isaia ampaminagny 5. Ankafalena ankaravoagna no miarahaba atsika jiaby atsika magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity amin'izao fankalazagna ny fety magnetriketriky ny Noël, ny fahaterahan'ny Tompo. Ary eglizy ny anty manolotra loha hevitra lehibe amintsika miantso atsika mba ho iray tampo aminy ny zanak'Andriamanitra. Agnatin'izay dia faly ihany koa miarahaba atsika jiaby tratrin'izao asaramanitra ny fety ny Noël izao fahaterahan'ny mpamonjy. Ary so atsika rehetra samby ahita ny tsara, ny meva ary ny mahasoa eo amin'ny fiainana. Ny fahasoavan'ny Kristine hitondratsika agny amin'ny lalagna tsaratsara kokoa ary izay no hoentin'ny ray aman-drentsika son excellence Monseigneur Archevêque iny anty amin'ny alalan'ny fampianarana ndraiky toroteny ho fakifakaigny eto amintsika magnoloagna ireo vakiteny masina samihafa aroson'ny eglizy amintsika iniany ity. Arak'izay dia isaoragna anareo zay magnaraka tsy tapaka sy manjoy hatrany ity onjam-peo mamitsika ity, mampitambatra antsika jiaby ologno araiky tokoatra izy ity ary nataontsika ho fagnitaragna ny vaovao mahafalin'ny Kristy amin'ny ologno tsy ankanavaka. Ka manasa anao ary hitandregny sy hihaino ampitiavagna, ampinoana ary amin'ny fanantenana izany fampianarana izany. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, bokin'ny Isaia mpaminany. Indre izany atsaran'ny tongotry ilay iraka eny an-tendrombohitra, izay mitory vaovao mahafaly dia ny fiadanana, ilay manambara ny fahasambarana, ilay mitory ny famonjena, ilay milaza amin'ny Siona hoe manjaka ny Andriamanitrao. Ny feon'ny mpitilinao manandra-peo izy ireo, miara-mioby ankafaliana satria hitany maso ny firenen'ny Tompo ao Siona. Miara-mioby ankafaliana ry Jerusalema rava, fa ny Tompo efa nampionina ny vahoakany
sy efa nanavitra any Jerosalema. Nasehon'ny Tompony sandry ny fahamarinana, hiariary eo imason'ny firenena rehetra, ary ny farany tany rehetra ahita ny famonjeny Andriamantsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Famagagan zava-bitany vanitanan nunamunz nanapiaziny eritsandrainy ka dia hitany firenen ny famonjena mampamarinany vazarovy Israel ilay fitiavany tsy mivadika aokitompokane ny ranomasina sy ny poniny ka iteakane ny ony hitotorebikako ny vohitra mahitsena ny tompo tamy tsara ny olona tsakanavaka ary tsara ny firenena ampamarinana sy aradrariny omeko ny hery ny fanahy anareo ka ovavolombeloko atrany amparapazantany ovavolombeloko omeko ny hery ny fanahy anareo ka ovavolombeloko atrany amparapazantany Vakteny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebreo. Fahiny tamin'ny fotoana sy fomba samihafa dia efa niteny tamin'ny razantsika Andriamanitra tamin'ny vavany mpaminany, fa amin'izao andro faran'izao kosa indray dia tamin'ny zanany no nitenenany tamintsika, dia ilay notendreny ho mpandovany zavatra rehetra sy nahariany an'izao tontolo izao. Io zanany io izay fa mirapiratany voninainy sy mariky ny tenany ary manohana ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, dia mipetraka eo ankavanany fiandrianany masina any amin'ny avo indrindra no ny avy nanao ny fanadiovana ny fahotantsika ka natao ambonin'ny anjely arakaraka ny fahamboniany anarana no lovany, fa tsy tahaka ny azy ireo. Fa anjely iza no mba nilazan'Andriamanitra hoe, zanako ianao, izao no niteraka anao androany, sy ny hoe, izao ho reiny, ary izy ho zanako. Ary rehefa mampiditra ny lay matoa aty ambonin'ny tany indray izy, dia manao hoe, aoka hitsoka azy ny anjelin'Andriamanitra rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, oyaye resinay teninjanahary eya, akatoavinay teninjanahary eya, fateny masigny sy mahery alleluia, yaeya. Alleluia, 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 oyaye resinay teninjanahary eya, akatoavinay teninjanahary
sy mahery. Alleluia, iaea. Ombantsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza. Evanjely masina nosoratany Masinday Joany, voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy tsy nisy ary na ny zavatra hary rehetra. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana ny fahazavan'ny olona, ary mamirapiratra amin'ny meziny ny fahazavana fa tsy nandray azy ny meziny. Nisy lehilahy raiky ny Raindragnahary, Joany no agnarany. Tonga ho vavolombelogno agnambarany fahazavana izy, mba inoan'olo jiaby noho ny teniny. Tsy izy anefa ny fahazavana, fa navy izy ho vavolombelogno magnambara ny fahazavana fo. Fa ny teny ihany no tegna fahazavana, izay magnazava ny olo jiaby navy amin'izao tontolo izao, nefa tsy nahalala azy izao tontolo izao. Tonga tamin'olo izy, fa ny olo tsy nandray izy. Fa zay olo jiaby nandray izy, dia namian'ny fahasoavana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny agnarany, ka tsy mba nateraky ny ra, na ny sitrapony nofotro izy, na ny sitrapony ologno, fa nateraka avy amin'Andriamanitra. Ary ny teny tonga nofotro, ke noho ny taty amintsika, ary ny banjiny ny voninahiny zahay, dia voninahitry miragna zay zakainy zanaka lahy tokana avy amin'ny reny, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Nagnambara izy Joany ke nikaiky nagnano hoe, izy izay nolazaiko hoe, izay avy aoriako dia efa navy alohako, satria talohako izy. Ary avy amin'ny hafenoany no nandresantsika jiaby fahasoavana miampy fahasoavana, fotony ny lalàna mo namiagna tamin'ny alalan'i Moizy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana ndraiky avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy dia nisy nahita an'Andriamanitra na oviagna, fa ny zanaka tokana izay ao agnatin'ny ray ihany no any nagnambara azy. Alleluia, alleluia, oyaye, resinay teny-Jagnahary ea, ankatoavinay teny-Jagnahary ea, fa teny masigny sy mahery. Alleluia, iaea. Alleluia, alleluia, oyaye, resinay teny-Jagnahary ea, ankatoavinay teny-Jagnahary ea, fa teny masigny sy mahery. Alleluia, iaea. Izany ary ny teniny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, ankafaliana sy ankaravona tokoa ary no anolorana ny fiarabana sy ny firaisosoa
ombambavako antsika ao anatin'izao fankalazana noely zao. Arabaina isika olo raika jiaby, isika eo ve rehetra tratrin'izao noely zao. Arabaina isika eo ve misionera vita batemy iraina ho tabernakla velona. Matoa eton'isika Jesosy amin'izao noely zao, Emmanuel no anarany, dia satria anavao ny zavatra rehetra nikorontana eo amin'ny fiainantsika, hitondra haina amelona sika. Raha isika olombelona tokoa no ny toe-pahotana amintsika dia voasariky ny fakapanahy ka mifanapotika ary mikorontana ny fifandraisasika, na fifandraisana amin'ny zavaboary zany araky ny averimberitsika, na ny fifandraisana amin'ny tsika samitsika eo amin'ny tontolo mpiainatsika, fa indrindra vokatry zany rehetra zany potika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Andriamanitra kosa nefa tsy manadino antsika, fa Andriamanitra dia fitiavana izy ka miaso antsika izy amin'izao noely zao, anokatra ny fosika, andray an' Jesoa amin'ny fiainantsika, ary Jesoa ho ivo ny fiainantsika ka zary génération mpanorona tokoa isika ho mpandavorary hitoetra ao aminy, ary izy hitoetra ao amintsika ka hamokatra ny fiainantsika ary ho feno hafaliana isika raha izy tokoa mitoetra ao amintsika, zany hoe manao miasa n'Andriamanitra isika dia hamokatra ny fiainantsika. Matoa ny fiainantsika zao sy zarizary sy mamokatra dia satria tsy mitoetra ao amintsika i Kristy ilay Mesia tonga eo anivosika. Ary zay no antony anaovasika an'izao synôda izao, mba hampisimbadika an'izany rehetra izany ka hiova ny fosika, ka hitoerany Kristy. Ka raha miova ny fosika dia hiova araky ny voalazasika teo ny fifandraisana, ka izay indrindra no alalintsika amin'izao fizanonana fahatelo ary idirasika amin'ny congrès eucharistique. Fantatra sika fa ny lohevitra ny congrès eucharistique dia ny hoe fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao piray tampo isika. Araky ny fantatra sika dia tamin'ny 2020 isika dia efa nandinika n'izany rehetra izany, ka izay indrindra no ahazo sika mampifandray akaiky dia akaiky ny noely sy ny congrès eucharistique. Ny noely ny teny tonga nofo zary mofo ary mofo zary aina, ary zay aina zay ny fihavanana anasitrana an'izao tontolo izao, ary izay fanasitranana an'izao tontolo izao zay dia sinona fa mahatonga sika olo raika fihavanana tokoa i Kristy. Ary rehefa mipiray tampo isika dia mifampisimbana, mifanasoa ary mikasaka misombonana. Ry kristiana ava malala o, milaza miara-mahita isika fa to nofinofy zany zavatra raza isika zany, satria maro ny zavatra robaka, maro ny zavatra simba noho ny fivoan'ny toetrandro vokatry ny etraketraka sika olombelona sy ny velona ny vocation sika araky ny narin'Andriamanitra sikisika. Nasongaditsika tamin'ny taratasy, navoaka sika tamin'ny famaranana ny fizanonana faharoa zany, ary namafisy ny papa tamin'ny 4 na taona tamin'ireo mpivory tany Dubai farany teo mikasika ny fiovan'ny toetrandro. Ho indrindra izy sarotra ry tena manahirana ny toe-zavatra iainansika vokatry ny fiovan'ny toetrandro, satria tena mifaningitra amin'ny ara sosialy izay vokatry ny toetrandro zay. Noely tokoa ary noandro, noely vanim-potoana mitondra fanantenana, noely manambara fiadana araky ny hiran'ny anjely. Nefa indrisy amin'izao andro aserovana manokana ny zaza zao dia aoko fantasika fa amin'ny zaza folo araky ny fanadiadina natao dia 3 amin'izy ireo sy afaka mianatra isony eto Madagasikara noho ny fahasarotan'ny fiaina. Izany hoe manomana olona sy afaka manoratra sy afaka mandinika isika izao, ka asa anao akory izany ny hafaran'izay. Ny antony dia sy afaka mandoha saram-pianarana izy ireo, na dia lazaina azy fa mamaim-pona ny fianarana noho ny lalam-panorena ho fankatoavana ny zon'olombelona. Indrisy marina ilay voalazan'ny mpandinika iray izay efa ndresasika ihany, sy mila tafondro, sy mila bomba, sy mila basy raha tena potika firenena anankiray, fa ny rafim-panabeazana sy ny rafim-fampianarana no potena dia ho potika tanteraka io firenena io. Indrisy
tady anjoasika zany ary amin'izao noely fetiny zaza izao nooka isaisaina ny zanysika sarotra ny toezava etresika mihoatra noho ny covid azo lazaina fa tena potika no avy matetika isika no milaza hoe niany no avy fa tsy rampiso ka no avy anao akory ary satria efa potika zao niany ka potika mazava ho azy raha sy manaitra raha sy misy fiovam-penitra mahery vaika ary zany no antony anaovasika ny synody zany zao congrès eucharistique miteny tonga nofo zary mofo zary aina zary fihavanana manasitrana an'izao rehetra zao hatramin'izay fanabiazana izay ka piraitam-posika ka mifampisimbona mifanasoa olo raika sika zay aby ka izay indrindra no antony nanaovan'ny papa Ansoavo tany Dubai mba samy andray an-tanana fa indrindra raha milaza ny tenany hoe tompona andraikitra eo amin'ny firenena ka anaovana Ansoavo ao ansika tompona andraikitra rehetrarehetra zereo akaikiny mikasika ny fanabiazana zereo akaikiny mikasika ny fampianarana arak'izay toerana misy asika sirairay avy isika koa amin'ny toerana misy asika ary samia mandray an-tanana izay noely satria tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra mba hahatonga asika ho zanak'Andriamanitra sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika ka tahaka ny namizeny ansika tamintsika nokorotan'ny demony tamin'ny fahotana tamin'ny fototra ka nampanantena ny mpamonjy Andriamanitra dia tonga teto tany ny mpamonjy rehefa nanao iny Masiny Maria vokatry ny finoana dia natory ny Masiny Maria amintsika ary ny lalana aoka isika raha tisika ny vovonjy marina anao tahaka azy anao eny ka hay andray ny Mesia amin'izao fotoana sarotra izao tonga Jesosy anarina ny fifandraisika amin'ny lafiny manontolo ny fifandraisana amin'ny zavaboary ny fifandraisasika samitsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra io ny fahariana vaovao lay lanitra vaovao lay tany vaovao andraindraisika sokafy ary ry kristianina havana ny fosika ahay andray an'i Jesosy dia ho noely tokoa ny fiainantsika raha misokatra ny fosika dia misokatra ny tanantsika misokatra ny masosika misokatra ny fifandraisasika ka sy tahaka n'ilay fifandraisana manapotika fifandraisana manatsara manavao sy communion mikombona noraisika rehefa mandray communion fa communion mivelatra ary maniraka asika hitantana ny diasika ny Kristy ary zany no noely azosika onona fa mifaninitra ary mifandray tanteraka ny Eucharistia sy ny noely ary zay no antony irososika lalindalina koa amin'ny congrès eucharistika ka maniraka asika tokoa amin'izao ny fankalazasika n'izao Eucharistia izao ka manomboka ao amin'ny fianakaviana masina mandalo ka mitaky toe-panahy zay mifanaraka amin'izay nefa zay fifandraisana zay ka hitasika ny toe-panahy nananany fianakaviana masina ao anatin'ny fahasotsorana ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny fanetretena ary dia hitasika koa izany amin'ny toetran'ireo mpiandrondry amin'ny mazy ka izay indrindra aoka isika akatahaka azy ireo mba ho eove missionnaire ka zary tabernakla velona isika izany no andraindraisika koa amin'izao congrès eucharistique national izao Cannes 2024 ny famindrapon'Andriamanitra ho eo anivosika ka hanavao ny fiainantsika ka ny fihavanana tokoa no hanasitrana an'izao tontolo izao piray tamposika zay aby ka hifanasoa hifampisimina hikazy ny soiombonana ka amin'izao fankalazana ny noely izao ry kristiana ava malala ka hifanolorasika ny firarisoa sy ny fiarabahana mba sy ho fety ety ivelany fotsiny ene izao noely izao fa indrindra sika miatraka n'izao fiainana sarotra izao araka ny voalazasika teo oko tahaka n'ireo mpiandrondry isika ka hiazakazaka hiakatra ho any Betlehema mba hahitany izany famonjena izany eo anivon'ny fiainansika inona moa izay mihazakazaka izay fa
manambara fa maika dia maika ny fiovampenitra mairovaika andrasana amintsika. Miazakazaka izay midika fa aoka isika rehetra amin'izao fotoana ankalazasika noely izao ka andraisasika ny famonjena ho toy nyreo mpiandrondry avy nandray ny famonjena ka mba ho maika koa isika anova ny fiainantsika anatona ny Kristy. Manaraka ny miazakazaka dia miakatra ka mila misandratra ny fosika, mila misandratra ny fiainantsika fa sy rehefarehefa isony amin'ny tany amin'izay isika asapa fa olo araika ao amin'Andriamanitra satria nohariny hitovy endrika amintsika. Tao Betlehema niazakazaka izy ireo ahita ny endrik'Andriamanitra, aoka koa isika ahita ny endrik'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika dia sy inona fa ny fitiavana. Izay no endrik'Andriamanitra raha maneho fitiavana isika, ny fahamarina, ny marina no endrik'Andriamanitra. Ka raha manao ny marina isika dia mahita n'Andriamanitra. Ny fifanajana dia manambara fa endrik'Andriamanitra eo anivosika raha mifanaja isika. Ny fihavanana satria manambara fiombonana dia manambara fa endrik'Andriamanitra no hitasika. Izany ny fankalazana noely ry kristianina havana ary antsoina isika hanao an'izay noely araka ny tandrifa isika izay. Mahita ny endrika Jesosy tokoa isika eo amin'ny fiainantsika raha misokatra ho iaho ny fo isika, misokatra ny tanantsika, misokatra ny masosika fa sy mikombona dia dikan'izay misokatra amin'ny manodidina isika. Sy ny lôjika n'izao tontolo izao isony no manentana antsika fa olo-pinoana tokoa isika, olo-panantenana, olo-pitiavana, vokatry ny safidy izay ataosika fa i Kristy no mpamonjy isika ka miova tokoa ny fifandraisansika amin'ny fiainantsika andavanandro. Ho antsika izany raraky ny ampianarisika matetika ny fankalazana dia ivelomantsika an'izay ankalazaina izay ka mankalaza ny noely sika ka dikan'izay ivelona ny endrik'Andriamanitra isika ary raha manatona ny lakrisy isika ka misaoka azy dia sy hoe manompo sampy sanatria fa noho ny finoana dia ho hitasika amin'ny endrik'ireo izay sary aneho isika n'izay finoansika izay ka manosika sika ahita ny endrik'Andriamanitra ka hisokatra ny fosika ka tahaka ny masiny marisika ahafoy ary manolotra ny tenantsika amin'Andriamanitra ka azay fanoloran-tenantsika amin'Andriamanitra izay no atao hoe noely eo amin'ny fiainantsika ka andresesika ireo korotana maro ao amin'ny fiainantsika araky ny tanisaisika teo am-piandohana fa indrindra ahita vahaolana mikasika ny fanabeazana sy ny fampianarana ka ahafahasika mametraka izay rafi-panabeazana sy rafi-pampianarana hitondra antsika amin'ny fanorenana ny tranobe iombonana izay efa tadirobaka ankehitriny ka aokary ry kristianina hava malala amin'izao noely izao akatahaka ny mpiandrondro tokoa isika hiazakazaka anatonan'i Jesosy miaraka amin'ny fanahy masina ka izy fanahy masina anokatra ny fosika ka ho mason'Andriamanitra no izeresika ny manodidina antsika ka ny vavan'Andriamanitra no hitenenantsika sy fanankalozantsika amin'ny manodidina antsika ary engany isika izay anatona an'izao ny lakrisy araka ny voalaza teo mba hahita fitiavana, fihavanana, fiadanana ka ho izaraisika amin'ny manodidina antsika dia amin'izay noely tokoa ny fiainantsika. Manana modely sika amin'izany ao ary Lucien Botovasoa izay ray mpianakaviana, ao Victoire Rasomanarivo reny mpianakaviana ka izy ireo dia nivelona an'izay noely izay amin'ny fikarakarana sy ny fikolokoloana ny manodidina ary araky ny fantatra sika dia tena mpanabe Lucien Botovasoa, tena mpanabe Victoire Rasomanarivo ka amin'izay isika koa ho mpanabe ka irosy lalindalina koa amin'ny fikatsahana an'izay mahasoa asika izay ary izay no kendresika amin'izao synode izao sy anomanasika ny kongresy eukaristika. Aoko isika ho tahaka ny masiny Maria ahay hitahiry ao am-posika
fa sy ho poerapoera anana fanatretena anao nouveau départ tokoa ary sika araky ny averimberitsika miatrika izao sonida zao sy eo mpanomanana ny congrès eucharistique Cannes 2024 ho noely hitondra vokatra sara ny ity noely ity aoka isika hitoetra ao amin'i Jesosy ary hitoerany ka hamokatra be izany noely isika vokatry noely hamokatra ny fiainantsika hamokatra ara-panahy ara-saina ara-nofo ka ho lavitra nsika ny rasy rehetra ho lavitra ny fahasairanana sy ny fahoriana isika ka ho tena génération mamokatra mpanorina tokoa ho EOV missionnaire ho tabernacle vaovao ho mpampiavana satria ny fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao zay marary sy maratra ary hitasika amin'ireo zaza zay sy afaka mianatra eny amin'ny andalabe eny ny sisa raha génération tena mpanorina tokoa isika amin'ny ataosika rehetra ka eo anivosika ny aina de Jesosy ary eo anivosika ny fahazavana eo anivosika ny tena fiainana sy ny fiadana araka ny volazan'ny masonay Joany amin'ny evanjely dia hiova tokoa ny fiainasika ho indrindra i masonay Joany tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no naharian'ny zavatra rehetra ary raha tsy izy sy nisy ary ny zavatra rehetra tao amin'ny fiainana ary ny fiainana ny fahazavan'ny olona ary mamirapiratra amin'ny maizina ny fahazavana fa sy nandray azy ny maizina matoky ary sika ry kristianina havatra araka izany fampianaran'ny masonay Joany izay lazaina fa vavaka ary efa averintsika matetika fa i Jesosy fihavanantsika no anasitrana an'izao tontolo izao piray tampoisika ka ifampisimana ifanasoa ikazy ny soembonana ary zay ny fiainana zay ny fahazavana izay ny fahamarinana manatena tokoa ary sika ry kristianina havana fa hivelona ny tena fiainana araka ny voalazana izay empaminany amin'ny vakiteny voalohany isika ka hita ny famonjena ny vazatany rehetra nampihavan'ny Jesosy hoy izay empaminany nasehon'ny tompony ny sandry ny fahamarinana hiariary eo amin'ny mason'ny firenena rehetra ary ny farany ny tany rehetra ahita ny famonjenana Andriamanitsika sambatra ary sika ry kristianina hava fa tonga hatraty amintsika Madagasikara izany famonjena zany ary izay toerany dia hamokatra engany mba ho tanteraka tokoa izany ry kristianina hava engany eo anivosika tokoa ny fahazavan'i Kristy sy ny hafaliany ka ho zary fahazavana sy fanasina koa isika ahay hizara ny hafaliana sy ny fiadana ary ny fanantenana eo anivon'ny manodidina antsika eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely eo anivon'ny fiarahamonina ka samy handray ny fiadanan'i Kristy na dia eo aza ireo fahasairanana maro samihafa izay mandrakotra ny fiainantsika masonday Josefo mivavao anay mba ho noely manambara départ vaovao tokoa ity noely ity fa indrindra ho an'ireo zaza maro be tsy afaka mianatra ka hiditra ampianarana manomboka amin'izao ka ahita rafi-pampianarana sy rafi-panabeazana mitondra amin'ny tena fiainana izy ireo ho départ vaovao anay rehetra ka hikazy ny tontolo iainana izahay mba ho diocèse maitso ity diocèse maminay ity ho départ vaovao ho an'ny tontolo-piainanay tokoa ny ho an'ny fiarahamonina misy anay izao noely izao ka ny fihavanana sady kristianina no malagasy no anasitrana an'izao tontolo iainanay izay maratra marary ka ifampisimina sy fanasoa izahay ho nouveau départ ho anay tokoa ny izao noely izao ka ho tontolo-pinoana neonay fa olon-dehibe amin'ny finoana izahay ka handray an-tanana ka zary Kristy mpiarabelona amin'olona ho mpamafy fahamarina ho mpampanjaka ny rariny sy ny hisiny araka ny sitraponao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa
hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoatsika sandrovaky siasatsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.